Eto Jesosy, eto ny fanatrehana, eto ny voninahana. Eto Jesosy, eto Jesosy, sapako izao, eto izy. Alleluia. Sotra Jesosy. Mirehitra ato anatiko, ny fanahiko, fantatry efa eto misaotra fahamarinanao ny teninao Jesosy, manao hoe naiza naiza iambona androna telo amin'ny anara eo fo. Misaotra fa manatrika eto ianao Jesosy, misaotra fa mahaletoko ny teninao Andriamanitra, manao hoe eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako, eo no anatonako anao, eo ko no hitahiko anao. Misaotra Andriamanitra, misaotra Jesosy ny amin'ny fanatrehanao. Rena izany androany sapanay ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao. Asa rato ny feonao, ataontsika mbola hita.
tena tiako ianao anararoatra mihitsy ny fanatrehan'andriamanitra datsika rehetra iaraka hisaotra ny tompo hoe misaotra jesosy fa eto ny fanatrehanao misaotra jesosy fa eto ny fanatrehanao ary azoko antoka mihitsy ny fa tsy alamaina mihitsy ny andro any satria eto ny fanatrehanao amangy anao manokana ny tompo hikasika ny fonao izy hikasika ny fiainanao andriamanitra. ary tady ay ianareo dia ho hitanareo araka-tsahanareo amin'ny fonareo rehetra jeremia 9:7 Global Day of Prayer. Global Day of Prayer. Androm-bavaka maneran-tany 24 fotoana hiverenana amin'Andriamanitra sy tatiavana ny tavany izao. Manasanao mpino kristiana tsirairay ary iray fo anatin'ny folo androm-bavaka. Izany dia ho tanterahana manomboka ny 9 Mey ho avy izao hatramin'ny 9 Mey. Isatrany ny fiombonantsika mivavaka isaky ny amin'ny 7 alina. Ho tarihany isa-paritany izany ary azonao arahana mivantana eo amin'ny pejy Facebook ny mampiely baiboly, tara mamaky ny baiboly, Hiaka Mafy sy Fiderana ary eto amin'ny onjam-peo. Ary miomana kosa iombavaka any amin'izay misy antsika tsirairay avy sika ny asabotsy 3 Mey amin'ny 10:00. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka sy tady ny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka mila ny heriny ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharotoko 7:4. Androm-bavaka maneran-tany ho an'ny firenena. Folo androm-bavaka ny 20 hatramin'ny 20 Mey. Iarahantsika kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa 7:4. Be ho anay ny miarahabantsika rehetra natsatsin'izao folo androm-bavaka maneran-tany izao. Ao anatin'ny andro fahavalo isika izao. Ka mahafaly anay avy aty toliara ny mandray anjara ao anatin'izany fandaharana folo andro mbavaka maneran-tany izany. Manasantsika hiara hivavaka, hitondra mbavaka ny firenetsika na n'izao tontolo izao ihany koa. Ao anatin'izany vondrom-bavaka maneran-tany amin'ny fandaharany miainga avy aty toliara zany dia azo zarana roa lehibe ny fizarana ho iarahantsika eto. Ny fizarana voalohany dia misy toroteny zay ho enten'ny mpanompony. Ny fizarana faharoa dia misy ireo rodrom-bavaka iarahan'ireo mpanompony san-karazany. Mialohan'izany anefa tsika dia hiara hiombavaka. Misaotra anao zahay ry tompo Andriamanitra iray an-danitro, Andriamanitra be fahasoavana, Andriamanitra be voninahitra, tompon'izao rehetra izao. Mijeto izahay ankehitriny miararaha manonjika amin'ny lohanay eto anatrehanao. Miaiky ny fahalehibe ny voninahitrao. Ny angatahana aminao tompo, atseo feno ny fotoana ataonay eto androany. Ary mangataka ny tolotrena avy aminao izahay. Afaho izahay araky ny lohevitra izay ifandraisanay amin'ity andro fahavalo ny vondrom-bavaka maneran-tany ity. Manatseha ny fotoana sokafo ny masom-panahinay, ny fonay, rehetrarehetra izay maheno izao fandaharana izao tompo, amin'ny alalan'i Jesosy no ametrahana izao vavaka izao. Amen.
zao tsika de roso amin'ny tenin'Andriamanitra izay anjara fitoriana filazantsara izay anatanterantsika ny folo androm-bavaka eran-tany ary ny avy ety Toliara no manatanteraka izany amin'ny lohateny manao hoe afaho izahay. Alohan'ny hanomboantsika ny hanambarana ny tenin'Andriamanitra de aokasika hivavaka. Sotranao zay Andriamanitra ray io raha mbola nomenao fotoana toy izao ahafahanay indray mizara ny teninao ary ahafahanay ihany koa miara-manandratra Fiderana eo anatrehanao satria Andriamanitra tsara tokoa ianao. Manome anay zao fotoana ahafahanay manatanteraka ny folo androm-bavaka eran-tany izao zay atrehana amin'ny anaranao ary hotanterahana ihany koa amin'ny anaranao. Kehitriny zahay tompo dia mangataka aminao nanomezanao ny fanahinao masina anay ahafahanay manambara ny hafatra avy aminao, manambara ny fanafahana izay nomenao ny zanak'Israely fa izay ary nanafahanao ihany koa ireo voageja voafatotry ny Satana ary nanomezanao sy nanoloranao ny fahazavana ho an'izay rehetra manantona anao sy matoky anao ary mino anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iroso amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika izay efa voalaza teo aloha ihany moa fa tondra ny lohahevitra hoe afaho izahay. Ny tenin'Andriamanitra izay nangalana ny teny ambara amin'ity anio ity dia izay voasoratra ao amin'ny boky nosoratany Paoly apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha-enina amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampahiratra ny masony hiala amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba ahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy. Amen. Raha tenin'Andriamanitra ity dia milaza manambara ny fanirahan'Andriamanitra any Paoly ary ny filamatra ny amin'izay takin'i Jesosy avy amin'ny fitoriana ny filazantsara ho an'ireo olona very. Izany hoe mitaky fanafahana izany. Ary rahantsika mahalala tsara fa na dia teo amin'ny testamenta taloha aza dia efa nisy ny fanafahana izay nataon'ny Jehovah Andriamanitra ireo zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy raha
nandevozina sy nobaboana tany Egypte izy ireo. Tao koa no nanafahana azy tamin'ny fanandevozana sy ny fanababoana nataon'ny Babilonianina. Ary ny amin'ny testamenta vaovao dia maro ireo fanafahana zay nataon'i Jesosy tamin'ireo olona zay voafatotra ny Satana, voafatotra ny fanagejana maro isan-karazany noho ny asa ratsy ny Satana. Ary isan'ny asa lehibe zay nataon'i Jesosy ny fanafahana ny olona tanatin'izany fanagejana izany. Jerentsika ny teny teo hoe hampahiratra ny maso. Marina tokoa fa ajambain'ny Satana ny mason'ireo tsy voavonjy mba tsy ahitany ny toeram-pahaverezana sy ny toeram-pahafatesana misy azy ary ny fahamarinan'ny filazantsara. Izay no hajamban'Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny Kristy izay endrik'Andriamanitra. Ny fitorinan'ny Jesosy Kristy irery ihany amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina no afaka hanafaka izany fahajamban'ny maso izany. Ary ambarany fa tsy ny tenanay no torinay fa Kristy Jesosy Tompo, araky ny nanambaran'ny Paoly azy. Ary zahay mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy mba hampahiratra ny mason'ny sainareo mba tsy ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay hareny ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Na taon'ny Satana zay tsy ahitany ny olona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, nataony izay hanalavirana an'ireo amin'ny Jesosy mba tsy hanana fikasoana amin'ilay tsara, amin'ilay mazava fa tiany mandrakariva itoetrana anatin'ny fahamaizinana. Ary izany no nahatonga an'i Jesosy laza hoe ny hialany amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra. Izany hoe nanastahany Jesosy an'ireo olona zay tao anatin'ny maizina, zay tao anatin'ny fahefan'ny Satana, tao anatin'ny hamaizinana ho amin'ny fahefan'Andriamanitra, hitodika amin'Andriamanitra mandrakariva. Ary Satana ry havana dia fantatsika tsara fa izy no mpanapaka an'izao tontolo izao. Ary ireo rehetra zay tsy manana ny Kristy dia eo ambany fahefany avokoa. Izany hoe izay tiany hanaovana azy, izay tiany hitondrana ny fiainan'izy ireo, izay tiany ho tanterahana-izy ireo amin'ny fanompona azy, amin'ny fanarahana azy, amin'izay rehetra tiany andidiana azy. Izany no zavatra katsahan'ny Satana ary andevoziny amin'ny heriny mihitsy azy raha izay no azo ilazana azy. Ary ny fanahin'ny Satana no miasa ao anatin'ireny olona ireny, de miasa amin'ny alalany ota maro isan-karazany izy ireny ka mahatonga azy ho mpanota mandrakariva, tsy ahitany voninahitr'Andriamanitra. Izany hoe ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana izy ireny araka ny voasoratra amin'ny Efesianina 2:2. Ny fanambarana ny filazantsara amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy no hitondra fanafahana ho an'ireo olona hiala amin'ny fahefan'ny Satana. Zany hoe ny olona zay voageja ao anatin'ny fahefan'ny Satana zany dia zavatra ray dingana voalohany tsy maintsy atao dia ny hianambarana ny tenin'Andriamanitra amin'izy ireo
mba hafantarany ny filazantsara amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina zay hitoetra amin'izy ireo ary hitondra azy ireo hifindra eo amin'ny fanjakany Kristy. Izany hoe misy zany ny fifindran-toerana eo, misy ny fialana amin'ny ratsy hiditra amin'ny tsara, fialana amin'ny maizina ho any amin'ny mazava. Ary izay no isan'ny hoe fanafahana zay nataon'i Jesosy araka ny lohahevitsika hoe afaho izahay, satria maro ihany koa ireo olona zay mangetaketa an'izany fanafahana izany, mahatonga azy hanantona an'i Jesosy araka ny filazantsara zay ahitantsika ny asa lehibe nataon'i Jesosy dia ny fanafahana rehetra, ka ahatonga ny olona ho afaka araka ny ambarany amin'ny Kolosianina 1:7 manao hoe sady nahafaka antsika amin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Zany hoe olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga araky ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Petera 2:2-7. Ary ny antony sy ny vokatry ny fialana tamin'ny maizina hifindran'ny mazava dia mba hahazahoana ihany koa ny famelan-keloka, ary ny famelan-keloka dia amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany, izay maty natao sorona teo amin'ny hazo fijaliana. Araky ny voalazany amin'ny testamenta taloha dia hoe diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Jesosy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany irery ihany no ahazahoany zay rehetra mino azy famelan-keloka. Ambaran'ny Paoly zany ao amin'ny asan'ny apôstôly 20:7. Ary ny farany dia ny lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoanan'i Jesosy. Le olona niova handeha amin'ny lalan'ny fahazavana zany dia olona handray ny lova izay avy amin'i Jesosy. Ny olona izay mahazo famelan-keloka ary manana ny fanahy masina ao anatiny sady vita batisa tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia manana toerana miavaka eo amin'izao tontolo izao, satria velona ao amin'ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra izy ary miaraka amin'ireo rehetra izay voavontsy noho ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ho mpiray lova aminy ihany koa, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any amin-danitra mandrakizay. Zay lay hafatra tiana ampitaina amintsika amin'ity an'ity hoe ny fanafahana hiala amin'ny maizina handeha amin'ny mazava, ka nampitondraitsika ny lohateny hoe afaho izahay. Eo voninahitra irereny ho an'Andriamanitra ray zanaka zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
misy soandro rake iazo tikame orumba orumba andrenanahare famizani yahe saya tuye varendreke orumba orumba andrenanahare famizani yahe saya tuye varendreke Waravelera timare mifunuraha bevule mampiferina yatika luguko chumbe vatambe timwaravelera timare mifunuraha bevule mampiferina yatika luguko chumbe vatambe orumba orumba andena nahare lamita dilaye saya tuye varendeke orumba orumba andena nahare lamita dilaye saya tuye varendeke faly miarabantsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy izao dia makalaza ny androm-bavaka maneran'ny tany isika ary manentana asika rehetra ny tenako mba hiaraka hivavaka hiaraka iombom-bavaka ho an'ny firenetsika ho an'ny tanindrazantsika ho an'ny fiangonantsika ho an'izao tontolo izao manoloana ny aretina coronavirus izay hiainantsika ankehitriny hiaraka hivavaka isika tompoko ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro Andriamanitra rainay amin'ny anarany Jesosy Kristy misaotra anao zahay no ny fahasoavanao izay arotsakao aminay tsirairay avy misaotra anao zay no ny fitiavanao anay ka narovanao anay tamin'ny aretina coronavirus nanomezanao anay tombonandro nanomezanao anay izao fotoana izao ahafahanay miantso ny anaranao mideranao mankalazanao manome voninahitra anao fa Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra lehibe ianao ka mendrika izany voninahitra izany misaotra anao zahay fa Andriamanitra mamindra fo ianao tsy mijery ny tsy fahamendrehanay tsy mijery ny tsy mahatanteraka anay tsy mijery ny fahotanay ny adisoanay ny elokay ny fahalotoanay fa mbola manome anay fotoana ahafahanay miantso ny anaranao mifona aminao mitalao aminao mangataka fanavaozana sy fanadiovana avy any aminao mangataka aminao zay ry Andriamanitra diovy ny fonay ameo fo vaovao izahay ameo fo nofo izahay ianao lay Andriamanitra mpanome fo nofo anay fa tsy fo vato diovy izahay ho mendrika anao ho vavolombelonao amin'ny asa rehetra izay ataonao isan'andro ka atsiaro anao zahay ninninna ady atrehanay ninninna fahasarotana lalovanay dia matoky izahay satria manana anao ry Andriamanitra rainay Andriamanitra mahery Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra mahafehy ny zavatra rehetra mangataka aminao izahay amin'izao ady lehibe atrehan'ny firenena maneran'ny tany izao amin'izao coronavirus izay mamono mandringana olona maro izao
mangataka aminao zay ny iasanao aminay, ampisehoanao ny herinao fa tsy misy zavatra tsy efanao. Mangataka aminao zay indrindrandrindra ho an'ny fiangonanay, engany ny fiangonana mba hijoro, engany ny fiangonana ho fanasina, ho fitaovana ampiasainao ampahiratra ireo jamba ara-panahy, ka ampisehoanao fa hafa ny miaraka aminao noho ny tsy miaraka aminao. Ry Andriamanitra rainay io, mangataka aminao zay ny eny zao vavaka ataonay aminao zao, vavaka ataonay dia ataonay amin'ny anarany Jesosy Kristy zanakao, tomponay. Ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ho anao rery ihany zay efanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Jesosy ro hazo mangaso, fitahy andraike firenge bentoko, ny minoa solona fakavo, ny devoly lavitsazemo. Tompo, tsy miafina eo imasonao ireo zavatra izay mbola mamatotra ny zanak'olombelona, indrindra aty Toliara. Ary ao koa tompony ireo zavatra izay mbola tsy foinay, ireo zavatra izay mbola tsy avelanay tompo, na dia manompanao ary izahay. Ao tompony zava-madinely, ny fisotrotoka, ny fitsangajangana, ary ao tompony fanompoan-tsampy amin'ny endriny samihafa, sy ireo zavatra mbola tsy hita ho tany saina eto anatrehanao tompo. Mivavaka izahay mba handraisan'ny olona ny filazantsara, mba tsy ho fahazarana ihany tompony mihaino sy mamaky ny teninao, fa mba hiainanay dia mba ho ampiarinay amin'ny fiainanay, ka mba handraisanay olona an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanay, ka hiala amin'ny ratsy ary koa ho tapaka amin'ny fatotra, mba tsy hamatipatitra anay tsony tompo ny asan'ny devoly, fa mba hiasa ato aminay tompo ny teninao. Dia ao koa tompo ireo fanompoanay ny maty, fanompoanay ny fanekena izay nataony olombelona tamin'ny fanahy maty, anangatanay koa tompo mba ho tambaka sy ho rava tanteraka ny fanompoanay an'izany, mba hanolo tena sy hitodika tanteraka ao aminao zahay tompo. Sotra tompo. Amen. Jesosy ro hazo mangaso, fitahy andraike firenge bentoko, ny minoa solona fakavo, ny devoly lavitsazemo. Hiara hivavaka ho an'ny faritra atsimo andrefana isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, fa nataonao manana anjara amin'izao androm-bavaka maneran-tany izao, zahay ety amin'ny faritra atsimo andrefana. Mivavaka izahay tompo ho an'ny faritra misy anay, ao ny faritra Androy, izay anjakan'ny mahantra rano. Tolosaina tompo ny mpitondra anay mba ahita vahaolana ny amin'ny tsy fisian'ny rano sotroina sy rano idiovana. Mangataka koa zahay tompo ho an'ny mpanomponao izay mikely aina, manao tafika masina, mitory ny filazantsaranao, manerana ty faritra ty izay mbola anjakan'ny fahamaizinana. Mivavaka izahay, atao fitaovana mahomby izy ireny
andrava sy androdana ny asa matin'ny satana rehetra ka anangana sy anorona fiainam-baovao miaraka aminao. Mitaraina aminao koa zahay tompo mikasika ny asan-dahalo izay mampahory ny vahoaka ny toliara. Mivavaka izahay ho an'ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompon'andraikitra samihafa, tahivo izy ireo mba ho fitaovana mahomby ao an-tananao, anafoana ny tsy fandriam-pahalemana mba hitoerany vahoakanao am-pilaminana. Tompo izany no tonom-bavaka sandratra eo anatrehanao ary isaoranay sahady ianao ny amin'ny valim-bavaka izay efa omenao anay. Tompo afaho izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy ro hazo mangaso fitahi andraike firenge bentoko ny minoa solona fakavo ny devoly lavitsazemo iaraha hiondrika hivavaka isika mahavelo bevatanao zahay ry Andriamanitra anabo ao soa fipetraky iha sady lavitsy fanenty ary mbo mandiniky iha isanandro noho ny anay amin'ny fahotazo vitanay ka nomenao anay Jesosy zay hisolo vonanay. Jesosy tompo tianay io tsapanay tokoa ny fahadisoanay indrindra fa ny tenanao natolonao teo ambony hazo fijaliana tao Golgota. Koa ankehitriny zahay mifona aminao noho ny fahotà zay nataonay anatsihanao, mifona izahay. Nefa tompo tianay io mangataky koa izahay ankehitriny zao noho ny firenena zay feno aretina manjingana ankehitriny zao. Mifona aminao izahay amin'ny reny rehetra ireny ary mifona koa izahay ho an'ny izahay samy karazany olombelonao satria samy manana ny fiteninay izahay, manana ny fivolananay izahay. Koa izany no tsy voahevitsay ny fomba fieritreretanay. Mifona aminao izahay ary sahy mijoro zahay noho ny nomezanao anay an'i Jesosy Kristy ka hiadianay amin'ny satana ary mbo mangataky ny fanahinao masina koa hiaro anay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Jesosy ro hazo mangaso fitahi andraike firenge bentoko ny minoa solona fakavo ny devoly lavitsazemo haikyo tseso baketu haikyo tseso takeru lavareke ngaiku iza au mangangani tseso anatekwa inu misuma yetu tseso tiatakalunda ketiazu afu tiampira fesiamindati fiatao tifinuangaziangatekwa sobaketu haikyutse sotakeru lavareke ngaikyuiza au omananganite swanatekwa Baibuliru Aveluma tuku kawaki
manokavakiolakami enmotseko tamoniloko mba ho afakyavo fajesolo azo mangaso renareo teo andrombavaka maneran-tany ho an'ny firenena folo andrombavaka ny 20 hatramin'ny 20 Mey iarahantsika kristianina rehetra manerana n'izao tontolo izao raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny tantara faharoa toko fafito andininy faefatra amby folo Efesianina toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo ary ny tafi ny rariny ho fiarovan-tratra maonena ny mahita ny tsirariny eto Madagasikara betsaka amin'ireo manao ny tsirarina nefa no kristianina andeha indehodiny antsika tena mahavelom-bolo ny fanatrehanareo mivady ny fampifavahana isan-kaladika nafinaritra mihitsy ny fitaovam-pivavahana iny a ye mandra-piona pastera mandra-piona izy mivady tahiny tompo e tahiny tompo daholo tsika ye dia fampitondram-bavaka zany mitsarasarolinina lehibe toka marina mihitsy zany amin'ny alahadiny indray e amin'ny alahadiny indray madame sarolinina tena lazaiko amin'ny pastera eno tsy andro mihitsy izay hatongavany lahady a hiaino tenin'Andriamanitra amin'ny alahady indray pastera eny ary tahiny tompoko yo amaiza mibebaka sy mifandefitra zay toetra raha tsy azontsika reninareno malaky fitaka sy soloky fankalanondao arina izany vizay te hibebaka sy hovateray sy ny any maneny nanye raha ilaozany eto eo le anana ramisia anana voavy nitsongaina mihitsy ireny vanika naraina tamin'ny telo mihitsy ireny nalaina fa eo ramisia le fotoana amin'ny razana koa toa raha riva dimy io taraiky be zany tsy tatrako zany any amin'ny enina sasany amin'ny mahitsy aho fa inona koa ataon'olona manery lalany tony ery ambony tsena efa nanaovana taonana ivarotana fa manery lalana mba amin'ny saina zany ihany tsy mahalasa antony saizany amaivavany le madramy nefa ho miangony avy miangony reny zany eto fa tsy avy mivavaka famatoa mba lanjalanjao ihany re mivava mahantra ingera olona ireo e tsy fidiny ho azy mitrongo vahoamana marina fa mety sy mety ny ataony fa aza dia ambanena toy izany re izy e sara Bernard a aza mbo anaovana moral miasa sady intelligent mato taingina antony katikapy tony
rasarylinina momba amin'ny tany any ambanivohatra izay editsika amin'ray edivizy so dia mba havela ho azy re fa jereo angera eto fananana nomen'Andriamanitra atsika tsy natory aho alina rehefa avy mivavaka fa nivitsika tanko ny fanan'Andriamanitra hoe ajanony ihany io resaka tribunal io mahantra ngera olona ireo e dia tany kely ambileny mangazy ve raha matony adinao aminy tena tsy mandry ny saiko zao misy raha Bernard a efa hoe avelao ny resaka moral ary ianao efa manomboka amin'ny resaka ohatran'ireny secte reny a protestant tsika dia mijanona protestant aza miresaka fa hafa ohatran'izany taniko io ary tsy maintsy alaika tsy resaka besoin le izy fa resaka principe mazava raha ohatranao daholo ny olona dia mifara mifantrana daholo raha tsy misy anahy ianao io ngamba dia ho lasa mahantra noreo olona etranao lava ireo tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ozy izy nytoro-tenin'ny paster sao a intelligente ary na itenin'Andriamanitra io aza azoko tsara samy mpino anaty anaram-piangonana iray raha Bernard Sarasarlinina saingy ny iray kristianina mitafy ny fiarovatratra ny rariny na dia tsy be resaka aza ny iray kosa dia feno voambolana fampiasan'ny kristianina ny vavany rehefa eo masony mpitandrina na miaraka amin'ny mpino saingy feno ny tsirariny ny tena fiainany andavanandro ny olombelona no afaka fitahintsika fa Jesosy mahita ny tena ao anatiny fotsika tena fiarovatratra ny rariny marina ve no hitafiako tsy hijery andrakoto anarabe fa ny tenako ihany no jereko satria rehefa ho avy Kristy dia na ho raisina na ho avela ary na ho vary na tsy parivary Jesosy io mamindra-fo aminay mivavaka ho anay mivady amin'izao tsirariny ataonay amin'ny manitra zao esory Jesosy ny fitiavatena esory Jesosy ny fova fa omeo fonofo mahalala ny rariny zahay rariny araka ny sitraponao ary etsehan'ny fitiavanao Kristy saotra Jesosy amen oay mila mividy atody aky anaovana gâteau raha pitso a tena tsy afaka makany amin'ny grande surface tsony aho fa andraso ahitsy misy varotra atody efa tsatony atody ray mademoiselle tena atody mbola vaovao reo aka atody enina fa zao 2 arivo ihany meko anao rehefa tsy mety amin'izay ianao dia avelao iny atodinao raha mise a dadabe ambakainy vehivavy io dadabe aza mety efa mora be ny atodiny dadabe dia mbola vola tsy ampy ihany nomena ny dadabe avelao azy ritoto mbola tsy nahalafo atody anaray azy fa tsy maninony mademoiselle alaivo ny atodinao dia mahasoavy misaotra Jesosy fa mba mety halafo ihany androany Jesosy apetrako aminao zay hoaninay androany ianao malala tompo mahatoky anao lafo tsy ampilazany eny tompo itsarantsika tena azoko morabe kile atody a zany ihany ny fanaovana an'ireny tsy maintsy mahay ny ady varotra kia misy zavatra tiako tenena ndrika ina dia tamindry niondrika teo a le naka atody tena hita daholo akizy tsy tokony ho hita tena fohy loatra kiny sy mpondria mariny amin'izay nisy lehilahy tery apita tery faly ery zareo adia mpitory teny ankirany atsika mpitera fa tsy mpitondra ny olona ny mifakabanahy tena mba eritreretrany aky marina iny endrikoa aky fampianarana azo tika ary hoe
tsisy lalàna zany fa efa amin'ny fahalalàna amin'ny kristy ko inona koa tsisy lalàna ny zipo lava sy foy zany e atao-po ihany mitondra an'io tena tsy azotsika ilay tenin'Andriamanitra kia eny fa zao akia mba eto ambavaka aky fa inviten'ny Laurent chef de cœur any amin'ny resto rapitso rehefa avy manao répète iny tsika zany mety ho amin'io akizy mamboraka ny sentimany amiko hitako mihitsy le fijeriny zaky tena tsy concentré tsony mihira dia ahoana akizy rara zay fa niaraka tamindry sady efa nangatabady andry dia ndry akito efa nanaiky tena resy lahatra aky fa i Laurent mihitsy ny tena mety amiko zay rara aky tery saina loatra aiza ve akiko za mba mila karakarakia azondry any e dia tsisy nenenina mihitsy fa aleo miandry rehefa mivady tsisy expérience mihitsy zany vieux be akia efa nisarahako izy rara dia ninona efa hanambady ny dety izy atao mariazy zareo amin'ny ray volana mety tsara reny miaraka fa samy tena masina be tsy vieux jeu zany aky Nadia zany ny tena sitrapon'Andriamanitra Nadia le fiainana miaraka amin'ny Kristy ange tsy hoe tsenjery dia hoe tahin'ny tompo hoe entina mbavaka e fa iainana le izy tena efa nomendry an' Jesosy marina ve mifondry aloha e ndry kokia ty tena fa indry ve paster e avela ho any zany fa resaka tsy miady ndao ndry hoetiko resto fa mbo anniversaire ndry androany ary ndry tena maro ny ampytaona ray ndry antitra kely mitsy ty ndry ohatran'ny firesakatitra aky firesaky ndry tsy ohatran'ny jeune sotra ky mitondra tany amin'ny resto sady tena amin'le tena 3 étoiles mihitsy ve ky nitondrahandry anako tsy lafo be ve aky le menu teo sady to vola be aky navelandry pourboire akatody enina fa zao 2 arivo ihany meko anao zany eky ny fomba amin'ireny grand resto reny raha tsy zany le hafa baraka eo fa tsy mahay protocole mila mahay tsara ndre hoe mena vola be le olona fa satria hoainina be ndry raha miseho miverina manaraka dia ozy zareo rehefa tonga ndry tony le mahanitra nefa mbo miditra grand resto na hoe kahidy tsy manam-bola rehefa tsy mety amin'izay anao dia avelao iny atodinao raha miseha zay aky fa andao ndry ateriko avelao aketo fa misy zavatra tsy maintsy atao ka mila miverina ny an-tsena kely aho fa misy zavatra adiniko mademoiselle tsy ampy angala iatodin'ny vidinareo roa ty ao mbola betsaka ireo ampika tena ampy fa zao dadabe tia ny ambin'le vidina atody teo le tsy ampy tamin'le 2 arivo teo dia akatody 10 aminao amin'le vidiny amin'le vidiny tena izy halleloia misaotra Jesosy tsara fo ianao anaka tsara fo ianao misaotra dadabe tsy izano tsara fa Jesosy Kristy izay tompoky ny tsara mademoiselle mihoatra be le vidina atody e tiany volanao anaka tandremo tsara rehefa manisa vola tsy mihoatra iny dadabe tsy mihoatra iny fantato tsara ny volany meko anao teo fa tazony mihoatra lavitra noho iny ny zavatra vitan'ny Kristy teo amin'ny fiainako dia mba manome ary tsarovy fa mihoatra lavitra koa ny zavatra ho ataon'ny Kristy amin'ny fiainanao na mafy ary ny fiainanao misaotra anaka misaotra tsy mino aho tanora toanao manana fahendrena toy izany fantatro fa mitahy anao Jesosy mitahy anao izy ary fitahiana ara-panahy no amenony anao fa mitsodrano anao kosa anaka ho feno ny fitahiny rehetra ianao na ara-panahy na ara-mosy
Hoay, dadabe, hitany dadabe ve? Hoay. Reny anakanao atao hoe verovatratra ny rary. Tanora mievitra tompony fotoana misoma amorony mandrakizay tsy ampozina sato sy vaovao ratsy foana tsy miomana nefa lasa potozay nizanye ambavaona isanandro ny famonjena omenanao alaneny nanyay na de lavinao fona tsy oetsinala neny namony tenina dia lalaovonylora fotsiny izy dia nariny rehefa azony izay natao eny efa nambarako azy daholo ny efa aminjeny Jesosy niarany derany izay niarany hira ho an'i Jesosy efa nivavaka ho azy mba tena n'olo tena ho an'i Jesosy izy fa maninona kenenina velan'Andriamanitra efaro ohatran'izao izy Andriamanitra anaka tsy manery anizaniza safidiny andray na tsy andray ny famonjena ny mampalahelo dia asaina mihira ny hira Fiderana ny tanora fa tsy entina amin'ny tena famonjena sy firaisana amin'ny Kristy isan'andro. Io famonjena io anaka ny fiarovan-doha mafy miaro rehefa tonga ny adi-panahy toy ny natrehany nadia. Sangy tamin'ny vava fotsiny no endrika na kristianina azy dia tsy nisy fiarovana ny fanahiny. Mafy ny manaiky an'izany anaka fa izao ny tena marina, isy ny ho voavonjy ary isy ny tsy ho voavonjy satria tsy manery Andriamanitra dia misy ny manaiky ary misy ny mandà. Aza manamelo teny ianao anaka fa efa nilaza ny marina taminy ianao fa izy no tsy nanaiky. Betsaka ny olona efara ohatran'izany satria tsy nanao ny safidy tsara. Anjarantsika no mandray ny famonjena ho fiarovan-doha ary miazona ireo fiadiana rehetra nomeny Kristy mba hivoahantsika ho mpandre